ampifaliana ry havana malalana zao ntsika miona toy zao indray a mifampizara mofinaina mihain'ny ten'Andriamanitra ihany koa. Aminareo ny fahasoavana sy fifamindram-po ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Kristy Jesosy tombontsika. Amen. Zoma 10 Oktobra 2022 imanjinantsika aloha hevitra hoe miorina amin'ny finoana ny mpino. Andeha ry havana idera sy ankalaza mivonaritr'Andriamanitra isika. Isaorana ny Jehovah Andriamanitra, Andriamanitry ny Israely. Izy irery ihany no manao fahagagana ary isaorana marak'izay ny anarany malaza. Aroka ny tany rehetra hoeniky ny voninahiny. Amen dia amen.
hivavaka isika. Andriamanitra mihaino sady tsy mivadika ianao ary tsy mba mandao amin'ny ady hatrehana fa mame anjara toerana miavaka ho an'ny olonao. Koa mankalaza sy midera ame voninahitra ranomasina izay Tompo noho izany famindramponao izany. Tompo, fantarao koa fahalemenay, koa mangataka famindramponao hatrany izay, mamindrafo aminay mamelahany erikay. Feno fananao masina izay nazavanay, ny amin'ny fanambarany teninao, ziovankina aminay. Mba izanay mitombo amin'ny finoana ho amin'ny fiavaozana indrindra koa. Anaran'i Jesosy Kristy Tompo, nanaovanay ny vavakay. Amen. Ravana malala, ny mofinainao antsika amin'ny teny ity dia ho hitanao amin'ny epistily nosoratan'i Paoly any Romanina. Romanina 2 ny 9 ka hatramin'ny 12. Mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Voalohany, misaotin'Andriamanitro amin'ny alalan'i Jesosy Kristy aho noho ny aminareo rehetra, satria efa reheran'izao tontolo izao nilaza ny finoanareo. Fa Andriamanitra, izay tompon'ny fanahiko amin'ny filazantsarany zanany, no vavolombeloko ka tsy mitsahatra mahatsiaro anareo aho. Ka mandrakariva raha mivavaka aho dia mangataka, fa andao mba hisy ahafahako amin'izao ho tonga any aminareo raha sitrapon'Andriamanitra. Fa maniry ahita anareo aho, hanomezako fahasoavam-panahy ho anareo, mba hampahirezina ianareo. Izany dia mba hiarahako hamporisihana aminareo amin'ny finoantsika dia ny anareo sy ny ahy. Amen. Ray masino, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravana malala ho aminao ny fiadana avy amin'ilay Jesosy Kristy, ilay mpamonjy anao, ilay tia anao. Mofinaina andranitsika teo ravana ny epistily nosoratan'i Paoly any Romanina 2 ny 9 ka 12. Izay nanehoan'i Paoly ny zava-dehibe tia nozaraina ho an'ny kristianina rehetra fa miavaka ny fiangonana tao Roma. Iny izany ravana. Kristianina mahavelom-bolo. Kristianina mahavelom-bolo. Ho ny 9 voalohany, misaotin'Andriamanitro amin'ny alalan'i Jesosy Kristy aho noho ny aminareo rehetra, fa efa reheran'izao tontolo izao nilaza ny finoanareo. Raha manoratra izany taratasy izany ravana i Paoly apôstôly dia feno fifaliana ny fony ary velom-pisaorana an'Andriamanitra izy satria tsy very maina ny filazantsara notiriny tamin'ireo kristianina tao Roma reto, fa tena voaraina izy ireo tokoa ary tena namotany anatiny. Tonga ariarian'i Paoly ary tsy Paoly ihany aza fa izao tontolo izao no manjary mahatsapa ny lehiben'ny finoan'ny Romanina. Mampanontany tena antsika izany, mba kristianina manahoana moa isika? Mahavelom-bolo sa mamono antoka? Fa izao koa ravana ny afatra faharoa eto, kristianina mate hifandray. Kristianina mate hifandray. Ny 10 dia izao voalaza. Raha mivavaka aho dia mangataka fandrao mba hisy ahafahako amin'izao ho tonga aminareo. Hitantsika eto ravana fa te hiaona amin'ireo kristianina ireo mihitsy Paoly ary izany no angatany amin'Andriamanitra. Azo ambary izany fa mahafinaritra sy mahaliana ny mitan-kosina amin'ny Romanina ka satry hifamangy hatrany. Misy zavatra fahatelo ravana menonao koa amin'izao dia izao, kristianina mampandroso. Ho ny 12. Izany dia mba hiarahako hamporisihana aminareo amin'ny finoantsika dia ny anareo sy ahy. Mahaliana an'i Paoly ravana malala ny mihaona amin'ireto Romany reto satria fihaonana mitera-bokatsoa amin'ny finoana izany, fa tsy sanatria fihaonana mandany fotoana fotsiny. Fihaonana miteraka fifampahirezana sy fampandrosoana, izany ny tanjona. Tsara ihany ny mba andinihantsika tena hoe kristianina irian'ny hafa hihaonana ve ianao sa hitsoahana ka manakivy sy manaketraka? Raisa izany ravana, ho voninahitr'Andriamanitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Tompo, misaotra ny mofinaina nomenao izay milaza ny ohatra tsara hita amin'ny Paoly tao fiangonana tany Roma. Kristianina mahavelom-bolo, mate hifandray, kristianina mampandroso. Vavaka aminao izay nitahinao anay tsiraray, mahafantatra izany. Hiavaozanay isan'andro eo amin'ny sehatra misy anay, ary hijoro vavolombelona marina tokoa sy mpanompo matoky ny teninao, sy ahitianao. Ka hanasoa ny fiarahamonina misy anay, ahy misaotra an'Andriamanitra mandrakariva, ary hitory izany amin'ny hafa koa. Jesosy, vonjeo amin'ny firenenay. Sitrandro ireo marary mila mivavakaika, fantatray fa mpanasitrana mahindrindra ianao, koa toany ny asan'ny fitsaboana. Atanjao ireo azo paoriana ka ampinoninao, toandro ireo marefosik'olona izay sahirana,
vonjeo sy arovo zahay amin'ny toejavatra misy amin'ny fiarahamonina misy anay. Mitaheny amin'ny fiazakazanay, amin'ny fianarana, amin'ny asa mandraranay, ny tokantrano sy fikasana tsara rehetra. Anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, nanaovanay izany vavaka izany miaraka amin'ilay vavaka nampianarana anay koa manao hoe: Ranay io izay any an-danitra, ao masina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao, ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Mihena an'io izy anona sahaza ao anay, ary mamela ny helokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitonanay amin'ny fakam-panahy, fa manafanay amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha isa fonona revana nitsodrana totranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ilay Andriamanitra alohan'ny fiadanany hahatonga anareo ho voatokana tanteraka ho azy, ka horovana avokoa anie ny fanahinareo sy ny ainareo raha ny tenanareo, mba tsy hanatsiny amin'ny andro ihavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Mitana ny tokony meny Andriamanitra izay miantso anareo ka ho efainy izany. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.